Jesus arsialan Jesus manaksa utain Andriamanitra ny fanenisanao miafatra androany ny rano Jesus Kristy andrakotra amin'ity fotoana androany ity tompo taio zay amin'ny alalan'ny teninao taio zay mba ahafahany mandre an'le révélation avy aminao mankasitraka tompo mba teiana halina liolona kaliura lualana alulani merina Andriamanitra ny antsika rehetra ary tsy mitsahatra za manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao avery mety ny fiarabanantsika rehetra tratry ny antsaramanitra fetin'ny fahaleovantena zavatra azo antoka ny tompo anomenao fahaleovantena amin'ny lafiny zavatra maro alleluia amen tadio fa atsika zao ao anatin'ny volana fahaenina ny taona moa taona anankiray tsy manana atsika fa tsy volana 12 dia miditra tsika zao le volana fahaenina zany hoe ny chiffre 6 teo Andriamanitra no nanamboatra ny olona tamin'ny andro fahaenina teo Andriamanitra nanamboatra olo zany hoe andronao zany zao amen atsika be zany fotoana zany zao tokony ahitana zavatra ho fiainanao mitodika aminao zany zao ny maso ny lanitra zany hoe eo antegnantegna ny taona atsika io ampivoana misy fotoana zany mba nanazava kely hoe rehefa teo amin'ny andro fijaliana Jesosy dia teo ampivoana ny toerana nipetrahana teo ampivoana jolana koa izy rehefa koa rehefa itsodrano ny Adamasy efa Andriamanitra toy Andriamanitra hoe ary Jehovah Andriamanitra nitsodrano azy teo ampivoana ny sa amen rehefa andeha amangely Maria reo anjely nde ilaza ny fahaterahany Jesosy dia tamin'ny volana fahaenina koa izy reo no nanao visitation divine donc anao zany azo antoka fa tsy farafarana ho azy zany ty mois de janvier tsy maintsy misy zavatra ijoroana babolombelo io vao milentika zay mino an'izany mba manaova hoe amen ka androanja dia tia mipahiry anao ary zara lisona aminao makasika ny atao hoe miaina amin'ny fanatren'Andriamanitra vive à la présence de Dieu mila hainao tsara miaina amin'izany na mianatsimo na mianavaratra na ino ataonao mila hiainanao zany fomba fiainana an'izany ravana dia amin'ny alalany voalohany indrindra amin'ny fahatsiarovan-tegnanao manokana amina conscience-nao ianao zany mila resy lahatra amin'ilay izy ianao mila mantsiaro amin'ilay izy ianao mila mametraka considération hoe eto amin'ny fiainako ny fanatren'Andriamanitra amen raha vao tsy mbola tonga amin'izay tekoka zay ianao sarotra be ianao ny ahatsapa ny herin'Andriamanitra amen mila haitsika miaina amin'ny fanatren'Andriamanitra isanandrosanandro donc zany ianao vao mifoha mandraigny fo vao matsiaro anao dia mba hatsoy Andriamanitra arabainao izy miarahaba Jesosy miarahabanao za Saint-Esprit miarahabanao za Andriamanitra aranitsany indrindra arabao izy tegna ataoko sanany hoe fisiny zanakanao fisiny vadinao an-tragnonao fisiny le olona mpiaramely ary ataoko mihoatra lavitra noho izany ara ny considération menao ny fisiny Andriamanitra raha vao manomboka tafiditra amin'izany zavatra resabo zany ianao dia mazava ho azy manomboka iainanao ny atao hoe fahatsarana Andriamanitra
Alleluia. Fahatsaran'Andriamanitra. Lasa misy raha tsara, misy zavatra mampametra-pamontaniana fomba. Fa ahoana? Nanotombotegna raha zany tsy mahavaly an'ilay izy hoe ohatra nisy an'ity ndray tamin'ny fiainako androany. Lasa nisy an'ry indray ny aotonde satria manomboka ianao miaina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Engany mao amin'izany ianao minamatra. Amen. Ao amin'ny Samuel faharoa. Izy ka mitondra Baiboly ianao, Samuel faharoa, toko fahaenina. Samuel faharoa, toko fahaenina, dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo no vakitsika. 2 Samuel 6:13. Samuel faharoa, toko fahaenina, ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe, ary rehefa namindra inenina ny mpitondra ny fiaran'i Jehovah, dia namonombo sy zanak'omby ny fahy izy atao vanitra. Rehefa namindra inenina izy. Eto zany izy miresaka ny hoe fiaran'i Jehovah. Tsara fantatranoa ny fiaran'ny fanekena no misy ny antsoina hoe fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Raha vao indesindreny zany misy an'izay hoe arsa fiara anankiray zay toerana hitondrareo an'iny dia miaraka amin'iny zay présence de Dieu. Ary rehefa io no nentin'ny zanak'Israely miady dia mandresy foana zany. Donc zany efa azonao amatsoana lesona sahady hoe raha vao mifanatrehan'Andriamanitra no miaraka aminao ninino na deritrehinao tsy maintsy mandresy. Zavatra hita zany tamin'ny testamenta taloha ary mbola azo iainana jusqu'à maintenant. Ny fiaran'ny fanekena am'izao tsy izy efa ianao. Jesosy nanaiky mifatoanao. Jesosy efa nanao fanekena fa ianao dia ho zanany mandrakizay. Ianao zany zao le fiaran'ny fanekena. Tamin'ny fotoana miaraka amin'ny zanak'Israely ny fiaran'ny fanekena io, mahita fagagana foana zany. Nisaraka hatramin'ny ranomasina, hatramin'ny rano Jordan. Nisy rano anankiray zay antsoina hoe Jordan, nisaraka koa reo rano io. Tsisy vavaka natao tsisy ino ny fiara io foana ndesy dia aketo tanimbany misokotra ho azy zany. Halleluja. Rehefa miaraka aminao zany io fanatrehan'Andriamanitra io, misy zavatra tsy voatery ndesina mbavaka. Voaeritreretinao foana dia tantera. Amen. Fa mila mba mianatra ianao miaina amin'ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Ty zany tena anisan'ny degré anankiray, dimension anankiray zay tsy azavaina. Rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra io, raha midinao eo mimoefa manao fotavolo ho avy aminao ilay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Nanao ragaby manino akito ary tsisy miadivarotsy naraiky tonga dia manefa daholo. Tanteraka aminao ilay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Io fanatrehan'Andriamanitra io lazain'ny Baiboly hoe voninahitry'Israely. Zany menjary agnarana izy tamin'izany, ny voninahitry'Israely, la gloire d'Israël. Ka ianao koa zany possible ianao io ho feno voninahitry'Andriamanitra fiainana. Possible ianao misy raha mahagaga hitrananao. Rehefa eo ilay fanatrehan'Andriamanitra. Zany zavatra resako anao zany nefa dia miainga avy amin'ny finoanao. Mbo inonao ilay zany. Tainy tompo ianao. Ny sasany mino ny fanatrehany tampana mitahiny. Mino ny fanatrehana mono. Mino izy fa misy raha mananjena zay ny vatana anazy. Fa jamais izy mba ino ny fanatrehana. Nefa rehefa ny minitra anao manomboka mino fa miaraka aminao Andriamanitra lasa manana force. Zany no herinao amin'ny fiainana. Zany no herinao amin'ny hoady atrehinao io. Zany no hery ahafahanao mandresy karazana problème ny finoanao ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Mampiangavy anao koa zany mba hinoy ny hery ny fanatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Baiboly dia milaza hoe Kristy io izy no fanantenany voninahitra. Fanantenany voninahitra. Or nefa tamin'ny andron'ny Israely, ny fanatrehan'Andriamanitra ny lazain'ny Baiboly hoe voninahitry'Israely. Amin'izao antsika zao dia hoe Kristy no fanantenany voninahitra. Halleluja. Matetika dia tady tsy ho hitatsika ny tombotsoa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Dita fa ilay Andriamanitra ao anaty. Fa maika amina zavatra hafa tsy raha hafa mameka antsika.
io rehefa mareo manomboka hainao manome tombam-bidy ny fisian'Andriamanitra anatinao misy zavatra miforona ho azy ambadimbadika. Mba manokana fotoana isan'andro amomezanao tombam-bidy ny prezencen'Andriamanitra anatinao. Iny misaotra dia sosena manana za manana anao. Fantako fa miaraka amina foananao. Reko Jesosy fa enao efa elolana. Fantako fa misy zavatra ndraika ataonao niany. Indrindra misy zavatra tsy voateninao amina vavaka e. Tsy hainao na fomba ny ilazana anazy fa ny considération omenao ny amin'ny fisiny fanafian'Andriamanitra fotsiny dia fa ampy andraisana zavatra. Tsy voatery ho hainao daholo ny raha jiaby. Fa za mba miangava ianao mba minoa ianao ny fisian'Andriamanitra anatinao. Ndraindray taditsoa itsika zany zavatra zany. Tsy haitsika ny tombotsoa amin'ny fananana an'Andriamanitra anaty. Misy tombony ngeza be avana ny fisian'Andriamanitra anatinao. Zay tsy hazava iny. Alléluia. Possible anao moemoe andalana iny fa misy raha mitranga badika. Fa anao mila miseconcentré fotsiny hoe misy Andriamanitra zay anaty ato e. Azontsika be zany. Anao mety tsy mahavita mivavaka marobe ô Jesosy ô fanahy masika ô paraha anao ko agnerigery zay fa anao ambodiandia. Andaninao mba manomboka mino hoe na mimoeza na misakafo za na maninza Andriamanitra efa nisafidy ho ato anaty. Ary izy rehefa mitoetra ao anatinao izy mireglera jiaby. Alleluia. Fantarinao mila mino fotsiny izy efa nitena za matahatra ozy fa indrozy momba nareo mandrakariva amandra-pataperany zotozy. Mila hainao fotsiny mampikisaka ny tahatra. Raha vao vitanao mampikisaka an'iny isan'andro ny omany anao fifanena amin'ny fahasoavana. Ny omany anao fifanena amin'ny valim-bava. Fifanena amin'ny zavatra tsy hain'olo azavay. Ho aminao ane zany amenaratra. Atoroko anao zany secret zany satria tiako mba handresy am'izay. Ty fotoananao azo. Tamin'ny andro fahaelin'Andriamanitra nanamboatra ny olombelona. Donc zany ny olona magnaradia n'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra zao ny fotoana andresena. Tena mamely ty vavahatra mihitsy avereno agnaty vavaka zany anaty rehefa tonga any an-trano. Anao hoe Jesosy nanamboatra olona tamin'ny andro fahaelina. Zay zao anatin'ny volana fahaelina. Mino atoko ho hisy zavatra ho kasinao amin'ny fiainana. Alléluia. Anao ka zany amin'ity moaty tsy azo atao nini. Ary hinonao zany vadika mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Samy mamerina mihitsy hoe fotoanako zao. C'est ma saison. Amen. Alléluia. Fotoananao zao. Mampahirezana zany olona akaiky no fotoanantsika zao ain'Andriamanitra. Atsika ny problemtsika tsy mino fotsiny. Ora nefa misy zavatra be da be fa nisokafan'Andriamanitra ao. Ary isan'andro na avozona isa maraina ny fahasoavana. Zany hoe anao zany isaky mandraiky raha tsy maraina zao anao tokony misy zavatra vaovao ndraiky koa itsara. Mivadika anao io andro afaka apitso misy zavatra vaovao ndraiky itsara. Ny afahana misintona an'izany tsy inona fa finoana ao anaty. Mila mino anao. Nazavaiko kely teo tamin'ny première kely tao hoe imagineo hoe fa tsika hita aloha tanam-poson'ny Satana misy atsika. Atsika mbola tsy nanana an'Andriamanitra zany. Atsika le mbola niaigny tamin'ny fiainana tagnaty posony tao. Tao atsika no mipirina. Dia mba imagineo nefa fa tao anaty poson'ny Satana ianao tsy maty. Tsy rava. Somary nazavaiko kely tamin'izany jereo tsy andeha namonjy boîte de nuit namonjy mety nisy olona saika hitsindro gn'antsy anao tany. Manao andeha namonjy tsaboraha. Mety nisy olo saika namono anao tany fa tsy nafaty anao. Dia anao amizao amizay maty tao aminazy fijaliana Jesosy dia nalainy anao avy tagnaty poson'ny Satana iny nataony ampelatanana. Possible ve ny hahafaty anao? Anao mbola tany anaty posony ara tsy natiny. Indrindra fa ianao zao ampelatanan'le mahery indrindra dia Jesosy Kristy ny anarany tsy faty mandrakizay anao amin'ny anarany. Alleluia. Setraketraka mpamon'olo zany mialany ainao eto. Dio zany ataoko anaty saina. Mety mahalaza be amizao mpamaky trano hoe mpamaky ino hoe fa anao ny tsy ho vakiny satria lehibe ao anatinao. Ifikiro zany ten'Andriamanitra zany fa raha vao mifikitra am'izany ianao tsy rava. Io mahavelona atsika satria ny teny zay nomeko anareo dia fanahy sy fiainana. Afaka hiainana zany ny tenin'Andriamanitra.
afaka miaro ny ten'Andriamanitra, afaka manangana ny ten'Andriamanitra, afaka mitany ny ten'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Ndana manondro kolokoloy le fanatren'Andriamanitra ao anatinao. Miresahan'Andriamanitra. Ko mbo taitsina ny hoaly izy tonga dia mandry mbo mipetraka hely na mandongalitra na mitsangana. Na Jesosy sambatra zananao fifandraisana zany. Tanao mahafinaritra fifandraisana mpivady, misy fotoana mbo mifampidokadoka hely. Na mba izy mbola misy sorobava iny la zegny tsara fô. Tsara nandreo dia mikofikofiky hely izy mbola izy. Loatran'izay koa zany antsika mififandraisana amin'Andriamanitra, mila haintsika mikolokolo an'io. Tsy fifandraisana rehefa mififandraisana fa tsy mba misy koragna. Raha tsisy resaka mihitsy. Tsy mba misy zavatra atao mahafifandraisana fifandraisana dia misy zavatra maro anatinao. Ka amin'Andriamanitra, zay zavatra ataonao resaho anazy. Zay zavatra irinao resaho anazy. Zavatra mampalahelo anao resaho anazy. Mety misy fotoana anao mety mitapatabain'olo, mety tapatabain'olo tianao, tapatabain'ny vatinao. Anao mitokana ny Jesosy, marary fôko zany. Mivoery zany fandramasina fa kivo zany zany. Zany hoe apetraka anao mihitsy hoe persona anankiray misy izy. Zay miaraka aminao foana anaiza anaiza. Raha vao vitanao mamanao an'izany dia mazava ho azy tsy hiala aminao mandrakizay ny fanatrenana. Alleluia. Ary mampy anao ry avan'Andriamanitra. Ampy. Tsy mila zavatra hafa intsony ianao fa ampy anao Andriamanitra. Lehibe ao anatinao. Alleluia. Lehibe ao anatinao. Mila matoka azy ianao. Mety mamidy zinoy hatramin'ny farany izy. Ary mba hibola ny tena izany mihitsy hoe raha Andriamanitra ozy momba antsika, iza no atodro atsika. Alleluia. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atodro atsika. Zany io tokony amena micro tsy lerana. Raha Andriamanitra no momba antsika ozy, iza no atodro atsika. Atsika ve zany mety misy olona zany ambadika agny te hanotra anao io, te hikontra anao amin'ny asa ataonao, te hikontra anao amin'ny varotra ataonao. Fa raha Andriamanitra momba anao, tsisy mahatotra. Zay zavatra zay mila velona anatinao isanandro. Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atodro atsika. Tsisy mahasamy joro anatin'Andriamanitra ka hiady zany. Ary Andriamanitra tsy sakilizana izy io no anatinao. Amen. Alleluia. Le naharesany zao tontolo zao ny velona ao anatinao. Mba imagineo ve zany? Izy ny velona ao anatinao. Izy efa naharesany zao tontolo zao. Eten'izao tontolo zao sy mahitanareo fahaorina nefa matoky fa izaho efa naharesany zao tontolo zao. Io efa naharesany zao tontolo zao io, izy ilay mitoetra ao anatinao zao. Velona ao anatinao zao. Goavana be zany rasana maty. Amen. Le nitsangana tamin'ny maty, le naharesaka amin'ny fahafatesana, le nampitresaka le efitra lamy, mizara roa mihitsy efitra lamy. Amen. Sady nitondra andreo niakatra niaraka tany. Niakatra avy tany lery avana ny maty rehetra, niakatra niaraka tamin'i Jesosy. Ary misy fotoana ary zany agnazava kely an'izany mihitsy hoe melohany nanombolany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, mbola mila miteny izy vao nisy maty nitsangana. Fa rehefa midina tamin'ny fiainany tsita Jesosy, après ny hazo fijaliana, niara nitsangana tamin'ny daholo ny maty rehetra tany. Tsy mila nibekoly. Pero Mosesy nitsangana. Ry tsy haiko izy daholo ny olona maty masina jiaby nitsangana, niaraka nitsangana tamin'i Jesosy fa misy le nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Ma imagineo zany force ngezabe zany nao anatinao. Ny olona mamako ravana tsy ampy le fagnazavana tamintsika hatramin'izay ny amin'ny atao hoe herin'Andriamanitra. Everitsika hoe zavatra tsotsotra kely zany olo manana ny herin'Andriamanitra zany. Le Andriamanitra anatinao efa naharesy an'izao tontolo zao, naharesy fahafatesana, mitsangana tamin'ny maty. Izy le ao anatinao zao.
tany dia vola anotra anao. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny tany raha Jehovah momba antsika iza matotra atsika. Halleluja. Mba tongava saina angenao hoe efa mitraka amin'izay fa anjaranao zao no mandresy. Oza hoe anjaranao zao no mandresy. Halleluja. Amen. Amen. Nisy fotoana za efa avy nagnazava an'izany hoe ny onction na ny ositra tsy manome autorité. Tsy hoe rehefa manana ositra ianao dia manana fahefana. Ny talenta tsy manome anao autorité. Ny fanomezam-pahasoavana tsy manome anao autorité. Fa inona no mahatonga anao hanana autorité? Ny fahaizanao manetry tena eo ambany fanatrehan'Andriamanitra. Ny soumission anao amin'Andriamanitra, iny no ahafahanao mahazo autorité. Izany hoe mila apetraka ao tsara fa lehibe n'Andriamanitra. Ny olona anankiray mahay mametraka ny atao hoe falebiazan'Andriamanitra amin'ny fiainany, izay olona zay manana autorité n'Andriamanitra. Amen. Anao mahatonga an'ireny zaza ireny atahoran'ny namany izy any am-pianarana, miteny izy atoko am-papana ianao. Déclareny manoloana ny adversaire ny falebiazanao ray aman-dreny. Dia matahotra ho azy ireny zaza ireny. Azonao ve zany zava-tsara? Ka tsy hoe rehefa nandray ositra ianao dia ianao iny ianao bobo eritany jiaby lasa nisy fery valikely. Zay mahatonga anao miteny hoe ny ositra tsy manome anao autorité. Ny talenta anao tsy manome anao autorité hoe za mahay an'izao na za mahay an'izay. Ny fanomezam-pahasoavana tsy manome anao autorité. Fa ny ahafahanao mahazo ny autorité avy amin'Andriamanitra dia ny soumission anao amin'Andriamanitra. Vitanao ve mba miondrika anatrehan'Andriamanitra. Misy angery avy amin'ny karazan'olona rehefa manamola izy na manana ny maizy azy manomboka tsy hainy intsony manompo an'Andriamanitra. Ohatra hoe mba nahazo kely plasy izy na tsy fantako hoe mba nisandritra kely izy mba nahazo an'izao nahazo an'izy manomboka tsy mahavita manompo ny tombontsoana izy. Manomboka fidininy andro andehanana amin'ny vavaka. Ary na fanatsovany an'Andriamanitra ary nanomboka lovany ndrimaotra tsy manome anao autorité ny ositra. Tsy manome anao autorité ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny ahafahan'Andriamanitra milibéré ny autorité aminao dia ny fahaizanao se soumettre devant Dieu. Mba miondrika amin'Andriamanitra ve ny fiainanao e? Sa rehefa manomboka miasa ianao dia tsy manam-potoana hivavahana intsony. Sa rehefa manomboka miditra ny fidiram-bola dia tsy vitanao intsony miantso an'Andriamanitra. Tadidio anefa fa ny fiainana tsy mahatahotra anao raha tsy mahita ny herin'Andriamanitra ao fiainanao. Izay nahatonga Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe ino izay fanomeko anareo ny hery sy fahefana. Satria ny mpianatra tsy niala tamin'i Jesosy. Nanaiky izay nibekoan'i Jesosy azy. Nandeha tamin'izay nanirahany tompo azy ny mpianatra. Dia hozy Jesosy izay mantsy zareo efa nomeko anareo ny hery sy ny fahefana. Ka be ny olona manana hery fa tsy manana fahefana. Tahinao ny Andriamanitra. Alleluia. Amen. Io zany dia mila hainao tsara. Be mitsika ny rasana mavy. Mba misy fotoana zany mba mibeko anareo fa nareo tsy magnano. Ohatra fotsiny zao zany mba miteny mba tongava rehefa talatariva anao tsy tompo. Tongava rehefa lakamisy ariva anao tsy tompo. Misy piripiro zany mba manao invitation mitsy dao mba tonga ifadianina rapitso. Ianao nefa miny tsisy raha ataonao ao fa anao tsy efanao fo. Misy fa tsy haiko aky pasteur fa tsy haiko. Mba asaina izy mba tongava izy amin'ny ratsinainy maraina tsy tonga. Tadidio tompo fa izay hay reto dia manam-pahefana napetrik'Andriamanitra atao am-piangonana. Ny fahefana atao anatinay tsy nenay fa nomen'Andriamanitra. Ka ny minitra zay mba mibaiko anao, maniraka anao, ataovy zao, ataovy ry. Ka tsy nataonao iny dia midiky zay fa tsy nanaiky ny ondrika teo ambany fahefan'Andriamanitra. Ny zavatra ampianarako anao eto dia tsy tombotsoa ho anahy mihitsy e. Fa baikon'Andriamanitra mba hahatsara ny fiainana. Alleluia. Baikon'Andriamanitra. Or nefa vitsy kely amin'izy ireny mba tena arahanao tanteraka.
Fa ny sasany ataonao ifanaraka amin'izay iveranao azy ihany dia zay. Da iny tompony iny. Alleluia. Da iny Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny hanome anao fahefana. Ary atonga ny devoly anaiky anao amin'izay. Ary ny fotoana mibaiko ianao dia manaiky anao ny zavatra rehetra. Aoka hidina aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa natoroko anao teny secret. Mila mahay miondrika. Zay kena zavako tamin'ny premier kely dia natao hoe maniry tena hoa alainao ny fiainanao amin'ny fanarahanao amin'izay nolazain'Andriamanitra. Zay natao hoe soumission. Zay zavatra nolazain'Andriamanitra tsy avelanao hisaraka amin'iny ny fiainanao. Ataonao mifanaraka amin'iny. Zay natao hoe maniry tena fa nazavako kely somary nampomena izy. Misy mietrehitra hoe fa zany atao maniry tena zay dia manao atao satrokeba. Satroka be regny dia maniry tena atao viavy io e. Every sasany maniry tena zay magnatao salmy. Eto magnano jiaby raha iko fa ampianao zay maniry tena atao viavy e. Every sasany maniry tena zay magnatao robe lava be misarebareba magnano imbezi mandeha. Maniry tena io mademoiselle. Tsy zany. Fa natao hoe maniry tena alainao fiainanao ataonao mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra. Mba tegna mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra avy ny fiainanao. Mila be ny lesona efa nampianarako antsika teto. Fa maro karazana révélation efa nizaregny. Mba nataonao mifanaraka amin'izy regny be ny fiainanao. Betsaka amintsika rehefa tsy mety afa-panadinana satria tsy vonona ny ankatoa izay tenen'Andriamanitra. Da any ianao mba manontany nefa fa le olona mankatoa izay filazaina eto tsy maintsy mahita vokatra. Da aleo tamin'ny voalohany taona zany mba nagnafatra hoe mba manao avao voaloham-bokatra. Fa be da be ny mba voalombelona man'izay nanao. Anao ty mandrakaroany tsisy le mbola mijoroana. Anao tsy magnano be. Ao ny sasany mampirisina mba manaova mba folokarina. Tsy maintsy hiady anao zay. Amin'ndraiky moany anazy. Mba tenenao zay da anao mba mamela hely. Mbola manano tsy anao molombelona be, tsy anao razonina. Tsy maintsy nderezako mandraika. Izy zay mamaly anazy amora. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra neka tsy natao andeha angalana hevitrinao azy. Ny tenin'Andriamanitra tsy natao angalana ny avinao hoe manahoana ianao ny amin'izany. Zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia natao ho tanteraha. Baiko n'Andriamanitra. Baiko. Miaramila mahay tsara an'izany. Baiko. Raha vao baiko midina zany tsy azonao lava. Na afaty azy. Efa zay izy. Andriamanitra nefa tsy manao zavatra mahafaty. Amen. Da iny Jesosy ianao. Ianao fa mba hisokatra ny sainao androany. Mba hanomboka ankatoa amin'izay anao ka hita vokatra. Zay rehefa zany lasa nabaky fa ny minitra angetsika iny tegna mankatoa mahita vokatra. Fa jereva amin'izay manao rehefa tsy magnano an'izy iny. Renao misy zavatra ohatrany mivily à gauche mivily à droite tsy mandeha amin'izay tokony ho izy amin'ny fiainana. Nanao ihany ary mahatsapa hoe raha nagnano akory izy ty. Da nanao ankatoa. Andriamanitra tsy manao zavatra manahirana anao. Fa mampianatra anao izy mba hitondra tegna tsara. Alleluia. Amen. 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 Ka afaky ny ofeno diloilo ny lohanao. Afaky ny ametrany tany amin'ny lohanao isan'andro sy mitotrakatetsika ametrany tany jiaby rodolitsy toko. Fa raha tsy manana soumission amin'Andriamanitra ianao. Mbola tsy atahorany devoly zany ianao nandeha ho azy anazy. Betsaka moko mieritreritra hoe zatako any nametrany pasitera tany. Ya, afaka mametraka aminao zany. Afaka manidina ny diloilo ambony lohanao zany. Fa tsy midika iny hoe iny no lasa force ho anao. Fa ny atonga an'iny no lasa force ho anao dia ianao mila miondrika eo anatin'Andriamanitra. Amen. Manaiky zay ny lazain'Andriamanitra. Zay ihany tompoko ny olona mitondra fahasoavan'Andriamanitra, mitondra ny herin'Andriamanitra. Ny olona manaiky miondrika eo anatin'Andriamanitra. Fa raha ny fiainanao tsy miondrika anatin'Andriamanitra, nefa ianao misetrasetra amin'ny devoly, tsara mizanakisikery, fitondrana. Raha mba nahita ny Paul nanoka devoly zareo, dia mba pare koa. Nahita demoniaky iny. Anaiky zareo fitondrana. Araiky. Araiky tsy amontole izy.
Serun buka. Anak-anak, Jesus itu ni tak ada tuan ni. Bukan. Cina lain. Tak tu dari itu dia. Panaruba isa. Nyafano faka tulun fana. Din faka tu avano jen la zena de macho. Amen. Si kre ko tanza. Batinono ba mente que traçabilité a monde spirituel. Batinono ba mistration vem tulun fana. Nana katu. Amen. Itanono fanga to batske tem na levante de vat que família prata. A nós já gravou pangatu mis família prata na bem que na nome tudo na pana. Volato de fafanda. Certo. Regula sua autoridade hoje. Fakatwa. Ijiu ne família da batike de vulato cristiana miti. Vomiste na levante boga de vulas manjang no perde. Da tu fantanzana para mamatuino. Vat que poajo manas. Haleluya. Não veja. De aud ku de nichlu ano. Ya nós mga nozan saya me karanjo rene sekte rewani sowe rewani ti hanon so fan pastor tadi kuati bujo ye bola ko tam rene ki de bisim tin ulan mai na je un kara fela kan buja fela tan no ma pokka ni ti vinu na jachara ma pokka tai tu pani no Amen. cabeça kada ka mam chika stunga sena fa yu fa ka to vangiwa yin vat ke autorité wana. Amen. Yin nzam tumbai fana katawna. Misule fa ela benz mi baba batsini no mjin bakara kur mu fenteke. Sistenteke. Agora me mete pau dani ragat zima fa ela baba. Madama zima fa ela nan pur fana devul tok na tsma tautas. Mana to devul mi vont final. Mona misra fa ma azotas. Tici mana autorité ka. Ni afana ufana trong tutulu ufana din fata faka tova. Sana. Fatshe ya nai benin na na de tanga no chufana trong tutulu ufana zane. Dan sempre profetiza na de tanga no chufana zane no. Fa fam tani ngam pete mbaye fa manka tu vino. Senhor me ama. Izin church trike. Emu mga to gostar bino de hallelujah hallelujah burgani bono mga hallelujah oi kranga brenya renega bangisi tantanana si rada no santa bul sang biseno pamani asabicha biseno alotela baba katucha amen Amen. Yan lah, saya kono saya mana? Saya family cingit na ka. Halo, asam di sana macam tina. Kado hari ni no kono. Tapi tu kalau. Amen. Bece kesan, mete kesan ni macam namun jangan maaf aku. Hallelujah, failure lah. Ene yin mala de yin bafkan eta ala wan chapri de yin ka ta yin de ver sasen fa in zabatini numa tunga naji pokabe e ver sasen fa in zabatini numa tunga naji anzaka ajaja dino como tunga no ana autorité del fonte de Amen. ni alalang famalistino ni stina de manto na katoro ratungento na wanruan ka vum na katunte na de manto zamna zamno fu wish fa ifana Amen. zamna ke matuka bible class au ka uju paka tuni te na reu fats pien futsnian kama mita kan te na mamita te ga zan dur mila from vamka ne vatsiste na de manto na to kun ga to mamita te Halo itu orang sekarang Arab di sekarang bonri, bofu, ya Arab pun berbabak. Rawat kita sedang berdua, tahu pun jadi, ini dah berbabak.
Kay Tompo ane ianao. Amen. Kay Jesosy ianao. Mila mankatoy ianao. Mila mankatoy ianao. Zany ihany no mivadika hery sy fahefana ho anao. Amen. Amen. Ka zava-dehibe ilay ny fikolokoloantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mila haintsika mikolokolo an'izany. Mila hainao mikolokolo ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Amin'ny fotoana ianao mipetraka eo ambany tana maherin'Andriamanitra, tsy misy devoly afaka hiakatra ny amin'ny zany. Amen. Tsisy lasa tahorana ho anao na lambanao tapasana mivadika danger ho an'ny Satana. Hallelujah. Hatramin'ny midely tongotra anao io, zay ke mahatonga maity miteny midely tongotra anao izy hitete mena. Toerana rehetra hitsany tongotra anao hitete mena, mametraka trasy ianao. Tadidiko nisy fotoana zao andeha tamina toerana anankiray toerana ampiasana mandray olo marobe zay. Dia za mipetraka eo, za tsy fantako hoe ino raha agnatin'ny viavy io, fa izy tonga takeny nao. Za mimi parfumé be io za mba manimanitra minga reveka. Janano zao mampandosa sady bikiby viavy to. Dia lasa izy miboaka amin'ny denisy raiky koa tonga io. Dia vao mipetraka dia koa raiky dia pareko. Ka izy ilay misy devoly. Azonao zany? Misy devoly. Dia zay vao natsapy hoe sotra ny tompo izy dia sotra Jesosy ao fa mandrika meo. Azonao izy? Ia. Raha vao ianao tia manao io anefa ny teste ny tompo an'io matetika dia amin'ny zavatra tegna mamparary fonao io any ianao ny teste. Rehefa dia amin'ny autorité anao Andriamanitra any ianao ny teste. Mile mampaneoka anao izy. Mile renao maharary. Tsy rehefa ny Abraham izy amin'ny testena anaty Isaka. Ka iny tompo anao. Amen. Ny Jesosy Kristy azo fijaliana fahafatesana dia rehefa izy lasa nanapaka lohalika rehetra miankohoka amin'izany anaran'i Jesosy. Iny tompo anao. Amen. Taizany angany resaka io fankatoava. Azonao izany Amen. raha tianao tena hiaina amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao mankatoava zay nilazain'Andriamanitra taminao. Amen. Zany ny tavana ny sekret. Amen. Amen. Dia raha vakianao io tantara amin'ny 2 Samuel 6:13 io mahakasika ilay hoe fiaran'ny fanekena. Dia efa maro ny olona maty tamin'ny alalan'ny fiaran'ny fanekena. Dia daveo olo maty. Dia gaga foana hoe mafaty io. Mafaty io. Lasa natahorana zany izy. Tao kosa ny tegna voatara. Misy anankiray antsoina hoe Ebededom. Zay tegna nigagana mihitsy tamin'ny fomba nitahiny tompo azy. Tamin'ny fotoana nitehiriziny tsara tao an-tranony le fiaran'ny fanekena na jeny. Nalain'ny Ebededom, misy olo raiky atao hoe Ebededom. Nakajiny tandrano tao le fiaran'ny fanekena no mpisaraka rano Jordana. Le voninahitra Israely ozy baiboly nalainy nampiriny tsara tao an-trano. Fa nigagana mihitsy ny fiainany. Halleluja. Hallelujah. Mila henonao tsara ty zavatra lazaiko anao ty. Ny zavatra tsy respektenao tsy omen'Andriamanitra anao ary tsy hitondra vokatra anao. Ka anao efa mirespekte présence de Dieu. Mba hajainao hoe zany hoe fotoana eona amin'Andriamanitra zany. Mba misy considération mapetraka ao ve ny amin'izany hoe anompo ny tompo zany. Sa ozinao hoe mandeha ho azy io hoe raha mbola tsy hainao manome tombambidy ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha mbola tsy hainao manome tombambidy ny zavatra hoe mpanompon'Andriamanitra zay ny ranao anao zany. Dia dabe ny zavatra tsy hamokatra ny fiainana. Dia tompony. Amen. Ary zany ake mahatonga an'io resaka hoe fifankazarana diso tafahoatra io tsy dia tsara. Raha vao anao zany le manompo masaha mitana alohanà paster iny. Adadiny diko hoe tena ho na nino lohana. Laza andreo zany fa zany antsika hoe familiarité. Familiarité. Raha vao le familiarité zany no manjaka dia manomboka misy zavatra tsy voasitomonao mandeha aminao tsony ny olo. Satria za teo ny zavatra omenao tombambidy ihany no azonao sotomona. Azonao?
Fa raha vao manomboka tsisy tsony ny tombambidy omenao ny ray aman-dreny no ara-pana miomana fa tsy troka ninino avy amin'ny alalan'ny tsony ianao manomboka eo. Fa raha mbola mipetraka le fagnajana, raha mbola mipetraka le fanomezana tombambidy, za milazanao fa maro zavatra trono. Maro zavatra trono. Tainy Jesosy anena. Tainy Andriamanitra anena. Hitanao mahatonga an'ireny olona vao mifamofo, hoe fofombady ny ranona iranona amin'ny matsiro. Ny antony mbola mipetraka tsara le fanomezana tombambidy. Ajainy tsara mihitsy anarany Brigitte. Fa io rehefa mandeha fotoana lasy Brigitte. Azao izy rehefa voalohany izy geste mihitsy zara magnano Brigitte. Allo Brigitte. Fa ela akory biry. Na izy nataony biry na izy nataony zity. Niova. Azao izy. Allo tsy teo tsony tombambidy. Fa le mahatonga anazy manao Clara. Bonjour Clara. Fa io rehefa ela mandeha kila. Hakila. Tsy otroko le tombambidy. Tiako tenenina anisan'ny zavatra anankiray problème be aty am-piangonana resaka familiarité. Ary io no mahatonga anao manao tsinotsinona ny fahasoava omen'Andriamanitra. Na regny teny lazainay regny ary magnano amen anao fa miondro tsy maro. Amen. Miondro teny izy ino ndraiky makeo zany zany ambatisa. Manomboka tsisy tsony le considération, tsisy tsony le tombambidy no le familiarité. Or nefa ny Baiboly mihitsy manamarina an'izany fa ny teny zay nomeko anareo dia fanahy sy fiainana. Amin'ny fotoana izao anao mariny an'ity micro ty magneno misy fanahy mivoaka, misy fiainana mivoaka, ary raha mbola hainao manome tombambidy an'izany dia misy zavatra misy fiantraikany aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Ary amin'ny fotoana rehefa nataonao tsinotsinona ny fahasoavana omenanao dia kontiny magnena ny fiainanao amin'izao. Miaina. Amin'ny teny français dia désaccéléré. Ny accélère dia ny désaccélère. Asatra misy zavatra miretrogradizany ny fiainanao. Misy raha mijanona. Misy raha midoko. Ka zay mpanompon'Andriamanitra rehefa dia manana fahasoavana ho zaraina aminao. Apetraka Andriamanitra agnatinay izy dia zaraina aminao. Amen. Ka amin'ny fotoana diso zavatra loatra anao ka magnano tsinotsinona ny zavatra zarainy aminao dia efa kontiny tsy nangasitraka n'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao anao zay. Ka tsy nangasitraka anao. Zay nge le fanatrehan'Andriamanitra anao. La imagineo nge anao moramora aminao nendray le mifosafosany dada. Adionao fa dada ane ka nametran'Andriamanitra zavatra anatiny akao. Ary matetika zany teny zany sarotra aminao zany ahita zany Andriamanitra miteny aminao mivantana zany. Fa matetika ny tenen'Andriamanitra aminao dia amin'ny alalana hevitra. Fa raha vao zahay no manomboka tsy omenao tombambidy intsony dia manomboka ho isy zavatra ho désaccéléré amin'ny fiainanao. Imagineo nge zany manompotoana fiara mahay zany raha vao ny chauffeur anankiray ny désaccélére zany na izy hijanona na izy hamono fiara. Da ny tompo ianao. Fa ianao ny andeha mafy amin'ny anaran'i Jesosy ary mitombo fahasoavana. Alleluia. Amen. Amen. Mila azotsika ny fiasan'Andriamanitra. Mila haitsika manome tombambidy ny presencen'Andriamanitra. Amen. Nisy fotoana i David mpanjaka somary nalahelo ihany raha nahita lehilahy anankiray maty tamin'ny alalan'ilay fiaran'ny fanekena. Io mba averiny vakina rehefa tonga an-trano le 2 Samuel 6 teo. Vakiny jiaby fa misy vidéo complet DVD mihitsy. Makasika ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Makasika ny atao hoe fiaran'ny fanekena. Tena détaillé avao.
somary kivikivy Davida tamin'ny fotoana io satria nisy zavatra tsy fantany dia lasa olo-kafa indray voatary tamin'ny alalan'ilay fiarany fanekena olo hafa tonga saina izy hoe tsy maintsy pisolo mitondra ny fiarany fanekena pisolo dia rehefa misolona mitondra ny fiarany fanekena dia nanomboka miverina tao amin'izany Israely ny fitahin'Andriamanitra. Amen. Miverina aminao ilay ny fitahin'Andriamanitra. Mila tonga saina ianao fa ianao dia olona natao hitahina. Natao ho Kristy. Natao hitombo fahasoavana. Alleluia. Tonga fa saina ny amin'izany ianao. Dia jereo fa isaky ny mamindra ineny ka hiditra fanompitony tsy maintsy nona ny fanatitra zany raha le 2 Samuel 6:13 te mamindra ineny zany 1 2 3 4 5 6 dia mijanona dia magnano fanatitra zany karaha an'izany foana ataon'jareo ny chiffre 7 moa zany raha tegna zavaina midika le hoe chiffre 7 io fahafenoana feno tantera. Alleluia. Fa ny chiffre 6 maha-olombelona. Hitanao tamin'ny andro fahaenina no nahary ny olona Andriamanitra. Tamin'ny andro fahafito Andriamanitra nitsahatra tsy feno. Ka raha te hiditra ianao amin'ny fitsarana, ino ny zavatra mila ataonao? Dana mba manao fanatitra. Hitanao dia fitsarana. Raha vola karan'ireny tsy mampitena mamelona mihitsy. Mifanatitra andraiky hoay. Atoroko anao fotsiny izy dia anjaranao magnatanteraka. Mety efa nataonao daholo angamba zay azonao natao tamin'ny maha olona anao nefa tsy nahita mbokatra. Miangavy anao zako any midira amin'ny fanimpitony. Tsy mila le fanimpitony fa fanatitra. Anao zany efa tena hitanao zany dia probleminao fa mafy be. Azonao? Dia mitady solution anao gauche à droite. Iny le maha-olombelona namantso tamin'ny telefôny, mandeha nandondoma tramon'olo, nindram-bola ta gauche à droite. Fa atoko secret anao. Ny zanany Israely rehefa miaraka amin'ny fiarany fanekena io metin'io présence de Dieu. Ianao moa koranay mieritreritra fa za efa fenen'Andriamanitra zay lazaiko tsy maintsy tanteraka. Non, misy la clé raha. Azonao izy. Chiffre 6 zao teo hoe mirepresente maha-olombelona. 7 fa tanterana. Fitsara. Ka raha tianao misy zavatra ho tanteran'Andriamanitra ny fiainanao, efa nataonao le maha-olombelona. Fa midiranao amin'ity secret raiky ity fanatitra. Mety ametra-pamotanina anao, za pastera, za efa agnatina ady ka le mbola hitondra fanatrin'ino koa. Za dia volenao amin'izay eo ary zay no izy mahavoanao. Secret izy toko anao zany. Na mafy be karoa. Andriamanitra anio za tsy mpila voatsiary. Fa zay zavatra nananao fantany. Ino le mba misy aminao manao mafanatitra. Fiderana zao fa fanatitra edy. Mboarinao ely feonao letry mandeha. Fiderana! Magnino mbola i mama zany? Mamany fanatrim-piderana. Koa tsisy anao kara ino arona atao ke ino? Solon'ny fotsy raha mandeha tao agnaty valoky. Toko hoe tena ny samby bidy amiko hoe sy matao ahy. Toko lelo. Misy hoe fanatry pisona. Tsy voatery vola foana ny resaka e. Manao mafatakana. Anao koa tsisy vola ka le andeha amin'ino? Mangalatra. Tapenjatra mila atao. Fa izy eto miteny rehefa namindra fanenina zareo ka hiditra tamin'ny fanimpitony dia nanao fanatitra. Niatrika ady zareo tamin'io. Da ny tompony. Ino secret Davida? Davida zany dia olona fanatitra. Ka ny zavatra omen'Andriamanitra anao hoe
tsy azonao komparena amin'ny zavatra izay anananao amin'izao ngeza lavitra ary tsara lavitra. Amen. Amen na Amen. hafa mihitsy zany mitiavana ny fiainana rehefa misy fanatren'Andriamanitra. Ka zaka manatoronao sekret mba meteza mba anisany olo mifanatitra zany, mba mpanao fanatitra zany tokony fiainanao zany. Amen na mahaiza mankasitraka n'Andriamanitra, matadidio ny soa nataony taminao ary aza diso be fanadinona loatra. Fandana mba mahay misaotra, mahay mankasitraka n'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Na io renitsika miteraka atsika io misy tao ndana mba hankasitrao, papatsika ndana mba hankasitrao, itondrao fanatitra zareo. Za manao faly na hitanao mbo nanjarinjary hely raha nataoko tany tonga misy raha mandeso fisorona anao. Ny anaovanao an'iny amin'Andriamanitra le fanatitra mihitsy vao tena am-piangonana foana. Misy zavatra bekabe azonao atao amina fiainana. Amen na sa tsy amen? Alleluia. Misaoran'ny tompo amin'ny zavatra rehetra fa ahitany voninahitr'Andriamanitra. Tadidinao zany teto nisy fotoana nagnano famoarana raiky zay zany mahakasika proviserna lycée. Ngazo io proviseur tamina lycée anakireo namako be izy. Iny zavatra nisy voaroka izy. Voaroka izy. Dia le école nampianarana tamin'izany école nampivavaka. École nampivavaka. Dia ny roasin-dareo tao izy sady sans préavis, tsy nahazo droit mihitsy na ny ariary. Nalahelo ny fony ary rehefa niala tao izy nahita annonce misy concours na gendarme. Tsy ko inona le izy tao. Dia nanano dia. Dia rehefa nanano izy afaka. Tao izy mikofokofoka tao dia misy formation hafa le dia afaka. Izy tafiakatra colonel. Dia ny fanena zay ndray amiko dia mba niaraba anazy dia ahoana izy. Zao sava karan'izao. Satria mpinamana be ohatran'ny mpiralamy izy dia fankasafisafy. Dia ho za taminazy tamin'izany za zao raha hoe mivavaka e. Ino izy tena azonao mivavaka? Ino ko magnino vao mivavaka? Tsy nana lesy zany mivavaka zany e. Matadety ny lamy lesy nanao Andriamanitra tamin'ny tamin'izany le proviseur iny. Reo nazanao mivavaka reo zao tsy fanampy reo. Paranao izy miano amin'izany le tena izy miano. Aza mba manao an'izany. Ianao zao moa karakory zao misy hitan'la zao. Hitan'la io e. Azy hiata amin'izany. Ka aiza ho aty TRC? Io sa le taloha. Morive maninona. Fa lesony tena mety amiko koa. Hitanao zany grâce ireo mpivavaka reo nandrokanao natongavana anao atezitra tamin'ny mpivavaka fa tokony ataonao koa zany mamanova valoko matevitevy ary tero amin'ny mpivavaka nandrokanao tany. Fa raha tsy ny roasin-jareo tao anao tsy lasa colonel. Ohatry marina tokoa nisy zany izy ka. Kaseny izy ka. Zay le hoe ny zavatra rehetra miara miasa. Miara miasa aso. Hitanao fa io probleminao io mivadika motera ho anao io. Amen. Zafanao mandeha mafy. Hitako tsara mihitsy zany misy fotoana nisy kisarisary kely zay mijerena tamin'ny internet. Misy ranga zazakely zay magnano feno plâtre tongony. Dia izy ndraiky halany namany, enjery namany, torany namany vato. Dia nefa rangana moa izy fa nilefa iny mbola nenjery arona bisikileta ngianako mihitsy afaka manino. Dia nentina rino ko magnenjika foma izy rompana nipikipitika daholo plâtre anazy io niafarana izy navita ngezakazy. Ino satria misy problème. Ka na eo problemanao manangana altarana fisaorana. Fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Ho hitanao ny fitahian'Andriamanitra. Vavakantsika hisaotra ny tompo. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany lesona zany. Misaotra satria mampianatra anay ianao. Misaotra satria manome anay ianao fahasoavana. Ahafahany mahita tsara ny voninahitra ao. Ahafahany mahalala tsara ny fahatsarana. Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao. Andriamanitra ny fitahiana ianao,
andriamanitry ny lanitra ianao, andriamanitry ny nofo rehetra ianao ary tsy misy zava-mahagaga tsy hainao atao. Androany atao misaotra anao manoka ninina zavatra velanao mitrangaka amin'ny fiainana divoaka anao rehetra misaotra tompo mankasitraka anao zay midera anao zay misaotra lehibe ny fitiavana misaotra misaotra tompo misaotra misaotra lehibe fitiavana misaotra tompo misaotra tompo ikenao mba hisaotran'Andriamanitra ninina ady atrenao mba manaraka fisaona ninina olana misy misaotra tompo ny am'izao situationko zao misaotra hoe fanamasina am'izao ady atreko zao misaotra tatamalana ny amin'ny herinao mahagaga ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fitahinao ny amin'ny fomba ny tantaranao anatitra am'izay hoe Jesosy eo misaotra Jesosy mankasitraka anao zay amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy amen ho tahin'Andriamanitra ny ianao zadigny fotoanantsika hariva fa mankalaza fetiny 26 juin tsika hariva zany hoe mba manao akanjo ny faritra misy anazy daholo na tsy manana complet renao fa mba miazamba manao zay mba misy aminao amen zay faritra hevinao zany mba aseho weekend hariva asehotsika n'Andriamanitra fa miray amin'ny Kristy tsika jiaby manomboka mitelo zay fotoana zay fiderana angezabe to ary asain'i Jesosy koa mozara hariva mba hivavaka sy hitsodrano anao minao fa ho avy eto ianao raha betso maraina misy an'le fotoana na délivrance io zato io mba fagnararotana ho antsika le miasa manao zay tsy mamanana fotoana napahana ozona reny tonga avy eto rehefa latsinainy maraina tonga avy eto fa hivavaka ho anao zay hidélivre anao zay hitsodrano anao zay latsinainy maraina ny dimy sasany any zay fotoana izay fivoribavakantsika talata sy lakamisy tsy miova misy délivrance amin'ny 6 maraina dia ny hariva amin'ny dimy sasany any fivoribavaka zadigno rehefa zoma misy fifadikaniny eto manantena ny ahitanao foana ndao tsika natateraka fanatitra efa nataonao hatramin'izay ny maha-olombelona androany hiditra amin'le fahafitotsika fanatitra araka le lesona teo hivavakantsika